Androany lakamisy fateloambin'ny folo ny volana jolay tokony tamin'ny enora maraina teo no nesory ny vady tany sy ny mpitandro filaminana tao amin'ny trano fonenany ireo vahoaka monina sy mipetraka eny amin'ny fokotany tsara rano ambony faritra J1 eny amin'ny kianja fanaovana morengy eny an-toerany. Vao mangiran-dratsy io no tonga teny an-toerana ny vady tany sy ny mpitandro filaminana ary naniraka ireo vahoaka mipetraka ao amin'ny trano mihevitra telo io fa tokony mivoaka izy ireo miaraka amin'ny entany. Raha ny voalazany ireo vahoaka lasibatra tsy misy ny fampiandrenesana mialoha na ny taratasy nomena mialoha amin'ny fanesorana ireto olona ireto amin'ny trano fonenany. Tsara nefa ny manamarika fa mpanofa trano ny akamaroany ireo olona ireo. Le tena mampalahelo anay amin'ity tsara rano ambony ity dia zao zay anatin'ny trano ty ato mpanofa nefa zay mpanofa nanjarina haro raiky amin'ny tompotrano tsisy fampitandremana zay amin'ny plasy ty eto amin'ny plasy amin'ny trano petranay ato nefa zay mpanofa tokony amendre délai zay hoe am'izany anareo mpanofa zay vao mazomiana anatin'ny trano ty ato fa entany tompotrano natana bokandreo hadindreo tsy diranay fa zay mpanofa nahoana ma zay mety ohatran'izao entanay jiaby miparitaka be na tany andehananay tsy hitanay eto hoe andehay zazahay amin'ny lera ohatran'izao tokony tesizera teo iny zao manaingy iny mitaiza kely tsy ampy 1 mois na bokandreo niaraka aminay vadin'olo afona mpanofa zio mbola mpifana tsisy fampitandremana président fokotanay eto narany foana teto fa nefa tsisy resaka hoe ahoana sahoana olo reto eto hoe tsy tokony mbola hiala le mpanofa fa tokony tompotrano foana ndo tokony niboaka nefa nanjary zay mpanofa trano zao zavatra mahazo anay ke mampalahelo anay tena mampalahelo anay anarany zay mpanofa foana ay am'zony olombelona am'zao io ohatrany tsy olombelona mihitsy zay am'zao io entana miparitaka tsisy raha manjary zaza tokotany jiaby zay zany zavatra mampalahelo anay mampitarana anay tsy hainay tany andananay zay mpanofa trano fa tsy tompotrano hadindreo tsy hainay adindreo na faela na manakory tsy hainay tsy diranay mihitsy ny adindreo fa mba angatanay zay mba hipetraka anatin'ny trano mba mendreo fotoana ialanay ao zahay mpanofa zay ny angatanay. Tonga teny an-toerana ihany koa ny lehiben'ny fokotany eny tsara rano ambony ary ny fifampiresahana taminy no nahafantarana fa ady tany no antony nanesorana ireo entana ireo tao anatin'ny trano mihevitra telo. Fahatairana zay no azo lazana azy raha ny maha-olombelona satria dia amin'ny eninora maraina zao misy olona amin'ny telefônina hoe malaky fa misy tonga hamoaka entana ao Mama VV zay antsoina hoe Ravelon-Janahary Dauphine. Ny adindreo dia efa ela ary nandeha amin'ny tribunal tany nandritry ny taona maro. Ny mahaseho fokotany moa dia io tsy mba ampahafantarina ninninina na ny mpitory na nitoriana amin'ny resaka ady ohatran'ny tony fa samy manao zay hafany any amin'ny tribunal any reo. Dia gaga de gaga ny tenako raha tonga teo an-toerana fa ilay olona nesorina tao amin'le trano nameahako ireto taratasy eto ampelantanako reto dia ny attestation de dépôt de requête en suspension dia misy taratasy anankiray koa certificat de pourvoi en cassation zany hoe efa nametraka taratasy zany zareo ho fampiatona ny didim-pitsarana zay mivoaka amin'ny maharesy azy nefa moa ny 30 jona zany taratasy zany no mipetraka ny chef fokotany izay entsikenjehan'ny olona dia tsy nahafantatra an'izany raha zao vao maraina zao. Am'izao ora sy fotoana itenenantsika izao dia mitafo lanitra ireto fianakaviana ireto ary misy aza ireny mpianakaviana iray izay mbola voateraka ray volana monja. Za mitaraina zany na bokandro avy dia fa hoe asory entananareo dia zay tena zay tsy afaka analany fa zay mpanofa dia avy dia fa nabobokandreo nefa zaho eto mbo tsy ampy 2 semaines niterao ka zay zavatra mampalahelo anay. Tamin'ny fotoana nandelovana teny an-toerana tsy tazanay ny tompotrano fa ireo mpanofa ihany no nitafatafa tamin'ny mpanao gazety. Araka izany mangataka ny fandraisana andraikitra ataon'ny mpitondra fanjakana eto amintsika
ireto olona lasibatra ireto fa mahatsapa ovatontoana ny zoma olombelona.